Tsara, aoka! Aleo, vadipaty titre ty. Contre les jours, j'ai. Contre jour. Ah, c'est contre les jours. Susu tena Sande? Contre jour. Yato koa miangatata? Yato makata. Tena ambany, ambany. Tena ambany. Fanambarana ry vahoaka malagasy manoloana ny raharam-pirenena ankehitriny dia miondrika ampanajana manoloana ireo mpiray-tanindrazana lavo nandritra ny hetsy vahoaka ary makahery ny manamanjo sady marary fahasalamana ho an'ireo izay naratra. Miombona lahelo amin'ireo rahalahy ao amin'ny tafika no ilay zandry rahalahy lavo maty. Ifonana tanteraka ireo voina nateraka ny fioara-pefy. Latsaka katerena tokoa Madagasikara. Renay, tsapanay, ary iainanay ny fahorian'ny vahoaka malagasy sy ny faniriany hanovany tantara mba ho hanana ho avy mamiratra ireo taranaka. Mankasitraka ny Gen Z sy ireo rehetra ny foha miaraka taminy. Noho izany, mba hahafana mandrindra sy miantoka ny fitoniana manerana ny nosy miaraka amin'ireo rahalahy ao amin'ny état-major-n'ireo tafika ao amin'ny Kapisaty dia manomboka izao, ora itenenako izao, dia miainga avy ety amin'ny tobiny herivontsitaitra ny gendarmerie na ny FIGN Fort du Chêne ny fibaikoana ny gendarmerie. Ka ny tenako ny général de brigade Mamelisson-Mbina Nonoso no mandray izany fibaikoana izany. Ireo sirigène sy ireo vondrokery rehetra atao anivon'ny gendarmerie dia tsy mandray baiko afa-tsy izay mivoaka avy ety Fort du Chêne. Ny fibaikoana ny herivontsitaina kosa dia tolotra ny colonel Fanambinartina Francis Marie Etienne. Manaraka izany dia ajanona avokoa ny fampiasan-kery sy ny fihetsika tsy mendrika amin'ny mpiray-tanindrazana. Satria ny gendarmerie dia hery entina iarovana ny vahoaka fa tsy iarovana tombotra ny olombitsy. Mankasitraka antsika rehetrarehetra ary mankahery ho an'ny tanindrazana. Vuna tsika! Vuna! Vuna sat vuna! Vuna! Vuna sat vuna! Vuna! Izay zany ny fanambarana natao avy ety amin'ny état-major des forces d'intervention ny gendarmerie na ny FIGN ity Fort du Chêne ity tamin'ity androany atoandro ity. Raha fitinana vetivety ny tao anatin'izay dia miainga avy ety amin'ny FIGN manomboka izao ny fibaikoana ny gendarmerie pirenena rehetra dia tsy mandray baiko naiza naiza intsony zany izy ireo akoatry ny miainga avy ety amin'ny FIGN ity ary izy ireo ihany koa dia miandry ny baiko avy eny anivon'ny Kapisaty raha izay fanambarana nisy teo izay. Nanazava ihany koa moa zany ny lehibe an'izy ireo tao anatin'izay fa hampitsahatra ny herisetra ao anatin'izay heverina fa mety isian'ny hetsika an-dalambe ao anatin'izay rehetra izay. Fanambarana fohy no nisy an'izay nentiny avy ety amin'ny
foibe fibaikona ny FIGN na ny état-major des forces d'intervention ny gendarmerie pirenena izay. Izay ngamba no azo tantaraina ao anatin'izay ho an'ny ity androany ity aloha zany miainga avy ety amin'ny FIGN ety. Coragem.